izay ny sakoroka sy ny savorovory tetsy Analakely omaly alady fa mbola eo amin'izay tsy sehatra ny tsena izay hatrany dia mahoraka ny tsena etsy Isotrina dia alahady aza ny andro. Maro tokoa ireo mpivarotra tsy manaja intsony ny andro fahafito noho ny fitadiavana izay tereniny tsy fahampiana sy ny ao an-tokantrano. Andeha roarantsika indrindra ny sary sy ny fanadidina no tanteriny Lova Ramanantsoa mikasika izay. Tsy sabotsy irery ihany fa na andro alahady aza dia mahoraka ny tsenana Ambodisotry. Misy tokoa ireo mpivarotra no tsy manaja intsony ny andro fitsarana ka lasa mivarotra na dia alahady aza ny andro. Noho ny fitadiavana tokoa dia tsy afaka manatsahatra ny asa fivelomana izy ireo. Isan'izany i José izay mivarotra akanjo friperie etsy Ambodisotry. Tsy safidy fa mitady fitadiavana izany tena. Rehefa andavanandro ve nefa nareo mivarotra ihany varotra dia ahoana le fidiran'ilay vola ve ny andavanandro ka le lahady no misy miankina amin'ilay fahefan'ny manao zao vidin'entana eo any amin'ny ambongadinandro izy misy ranana ihany misy kely ihany aloha Mafitsika ihany le olona rehefa tiany le izy dia izay le. Araka ny nambaran'ireto mpivarotra reto tokoa, tsikaritra tato ato fa ny hena ny mpanjifa ary mihaotra sy misalasala ny vidy entana noho ny fidinan'ny fahefa-mividy. Misy ihany anefa ireo mpanjifa maharisika miantsena alahady toy ity renim-pianakaviana iray ity izay miomana ny andeha hiala sasatra miaraka amin'ny fianakaviany any Mahajanga. Non. Rehetra mandeha miangona ohatr'izany fa Misy programme fa andeha rapide zay dia tsy maintsy andeha vacances. Manao zao fa manana fitsangatsangana azy manana hoe budget ao amin'izay misy anokanana ve? Tsisy anokanana ka. Dia mandeha zao fotsiny. Dia mandeha amin'izao fotsiny. Aiza zao ny eritreretinareo anie? Masina. Tatso tamangatsika ho an'ny ekipa. Eny tokoa. na safidy tokoa ireo mpanjifa na lehibe na kely tonga miantsena eny Ambodisotry raha fitafiana no resahana. Eo koa anefa ireo kiraro sy ny fitaovam-pianarana toy ny kitapo. Amin'ny ankapobeny dia amidy amin'ny vidiny mirary izany karazana entana izany, manomboka 500 ariary tokoa dia efa mitafy.